Zavana malalo amin'ny tompo, anapaka-pompontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Alakamisy 12 febroary 2024. Vavaksika. Indray ny alehiben'ny fitiavanao anay raha eo, dia ny anomezanao anay indray ny teninao. Mitsaronay manakariva fa ny teninao dia misery sy fahefana, ary efa nambaranao tokoa fa ny teninao dia fanasy fiainana. Ataovy tsapo anay zany amin'ny fandrenesana ny teninao sy ny fivelomana ny teninao. Daoka aminay manakariva ny fafy noho ny fanalo masina i Jesu Kristy, teny tonga nofo. Amen. Ny filazantsara Jauna 1:20 raisina ery amin'ny 5:70 ka hatramin'ny 7:70 no anjara mofinaina ho antsika anty andro anio ity. Jauna 1:20 5:70 ka hatramin'ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy, dia votinay ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Azoy izany sady nisy vato narindrina teo. Ho Jesosy, esory ny vato ho maty, anambavy maty taminy. Tompo, maimby izao fa efa efaran'izay. Ho Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha iny ianao, to hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, dia nisorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino aho manakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao naniraka. Ary efa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny fehamahery hoe, laza osy mivoa, dia mivoaka ny maty, misy fehipaty, ny tanany sy ny tongony, sady voafe, misarako ny vavany. Ho Jesosy tamin'ny olona. Vao izy ka velao andeha. Ary maro tamin'ny Jiosy ireo nakeo tamin'ny Maria, nakeo amin'ny Maria, ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy, ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakana amin'ny fariseo ka laza taminy izay nataony. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity vokatry ny nataon'i Jesosy dia nizara roa ny olona. Tetsakilany tonga nino an Jesosy. Zay ny voalaza ery amin'ny 5:70 tapany farany. Nahita ny zavatra nataon'i Jesosy eo no nino azy. Nahita ny zavatra nataon'i Jesosy eo no nino azy. Ny etsakina kosa ny sasany tamin'ireo teo izay nahita ny zavatra nataon'i Jesosy, lasa laza tamin'ny fariseo. Fariseo teo dia rehefa niambina tao amin'ny synodina izy, dia nanao izay tetika hamono an Jesosy. Ny asa nateran'i Jesosy trehaka finoana, ny asa nataon'i Jesosy trehaka fikendrena fahafatesana. Ravana malala, mila mitandrina isika ny amin'ny jery ny asan'i Jesosy. Ny asan'i Jesosy atao amin'ny soratra masina no tsy tandrisaina. Eto izao navita nanangana ny Lazarosy izay efa maty nandritry ny 4 andro, kanefa vitan'i Jesosy nanangana azy. Jesosy teo moa ny teny tamin'ny Marta sy Maria hoe, raha mino ianao dia hitanao ny voninahit'Andriamanitra. Izasy ianao koa izay velona ankehitriny, mbola tsy miovy Jesosy, manseria manak'izay, rehefa mino ianao dia ampahitan'i Jesosy ny hery sy ny fahalebiazana. Rehefa tsy mino kosa ianao dia lasa mikendry hamono an Jesosy. Zasy ianao izay mihaino izao afa-drôvy, olona mino ny asan'i Jesosy, mino ny tenin'i Jesosy, ny tenin'i Jesosy sy ny asa moa miaraka mandrakariva.
Satria izany raha teo ny voalazana amin'ny filazantsara zao hoe miteny zay lazaiko anareo dia fanahy sy fiainana. Teraka hery, teraka fiainana mitenin'i Jesosy ka ianao zay velona ankehitriny. Zay mieka tsy mieka roa noho ny fahaseraam-piainana noho ny zavatra manahirana matriky ny tenin'i Jesosy. Fa fanahy sy fiainana ao anao ny tenin'i Jesosy. Fa raha tsy matoky ny tenin'i Jesosy anao dia hanitra velona sy ho sahiran-dava eo any. Ny fahaseranana ry havana dia tsy afaka amin'ny olombelona, kanefa Jesosy efa niteny hoe na dia inona aza ny zava-misy aty amin'izao tontolo izao matriky za efa naresy zao tontolo izao. Isika toky amin'ny Jesosy, isika amin'ny Jesosy, satria Jesosy tsy miova maso an'io ary manakizay, ary ny fahefan'ny teniny koa dia misy hery sy fiainana ho anao. Entinao mamakivakiana ititiko ro andro ity. Eo amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra any ka tsy ekereka foantsika fa tokony tenin'i Jesosy sy velona amin'ny tenin'i Jesosy, ary zany zany tenin'i Jesosy zany koa ho an'ny olona rehetra sy ny olona manontolo, ho tsapany olona rehetra tokoa fa tenin'i Jesosy ny fanahy sy fiainana. Amen. Velim-pidirana anao zay raha io fa tsy nafeninao anay ny anananay ny fanahy sy ny fiainana eo amin'ny teninao zany. Vitanao tamin'ny alalan'ilay zanakao namelona ny maty. Zay maty no voatana tompo mahavelomy manao sitraponao sy ikely ampandroso ny filazantsaranao. Indrindra amin'izao fahavelomanay izao, mahatratra ny olona rehetra tokoa ny filazantsaranao zay manova ny tantara indrindra ho an'izay rehetra mino dia herin'Andriamanitra famonjena zay mihitsy zany. Dia sitrakainy ary mivavaka hoe renay izay ny an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ity-tany tahaka ny an-danitra, menay ny anona sahazo anay mamelany erikay tahaka namelanay izay mioka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'atsy no fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avy indrindra amintsika anie zao tontolo izao, ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra avy amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izany nanefy izany. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.